Salame. Isaky ny fo maraina dia ontsa foana ny fo. Jery ny vaovao mahakasika ny Madagasikara, ny fomba fandehan-javatra. Fomba fandehan-javatra any Madagasikara dia indraindray rehefa tena matsiaro, tena mavesatra ny foko, ny fanahiko ny rehetrarehetra dia mivavaka dia hitako hoe afaka mba mivavaka daholo tsika rehetrarehetra androany. Inoko fa maro ny olona tsy afaka mandeha eny an-dalambe, maro ny olona tsy afaka tena hoe te haneho ny heviny, maro ny olona te hanao zavatra fa tsy mahavita, fa hitako hoe mivavaka kosa dia afaka samy manao, ary raha tsy mahay mivavaka dia afaka manakipy maso fotsiny dia afaka mivavaka miaraka amiko androany. Dia ndaontsika hivavaka ho an'i Madagasikara sy ny mponina ao aminy androany maraina. Efa atoandro ngambany aminareo na hariva akory ary tsy haiko hoe any amin'izay misy anareo any, fa hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay avy amin'ny Jesosy Kristy ianao. Ankehitriny izay dia manantona anao amin'ny fo mavesatra, amin'ny fo maratra Tompo. Ankinay aminao ilay Madagasikara sy ny mponina ao aminy, ny malagasy rehetrarehetra maneran-tany. Eto izahay tsy ny hangataka ihany fa hisaotra aloha, satria maro ny fahasoavanao nataonao teo amin'ny fiainanay nandritra ny taona maro, na dia teo aza ny zavatra rehetrarehetra naretanay. Maro dia maro ny fahasoavanao, ary mbola mifoazonao izay androany Tompo, dia mbola afaka manao ny zavatra izay natarihinao ho ataonay amin'ny androany sy ny amin'ny ho avy. Mbola mifona aminao izay, satria tsy mendrika akory na ny hoeto hanatrehanao ary ny hangataka, hifona na hisaotra. Mpanoty izahay nefa mbola nomenao anay ny zanakao lahy tokana ho faty isolo anay, mba hahafahanay hangataka aminao, mba hahafahanay hanatonanay anao androany amin'izao ora maloka tokoa Jesosy io, ora maloka tokoa eo amin'ny fiainanay malagasy rehetrarehetra maneran-tany. Ka mangataka aminao izahay, ianao anie ny tantana andreo rehetrarehetra izay mandalo fotoan-tsarotra amin'izao, na any Madagasikara, na ny olona rehetrarehetra izay miasa saina momba Madagasikara. Andriamanitra, ianao hanome hery sy fampiononana ho an'ireo olona rehetrarehetra izay mandalo ny fahalasany, ny havany, ny havana maratra, ny olona rehetrarehetra izay mirotsaka eny an-dalambe, ny olona rehetrarehetra izay mivavaka ho an'ny olona izay mirotsaka eny an-dalambe, ny olona izay ao anatin'ity fotoan-tsarotra andiarovanay ao a Madagasikara ity. Omeo hery izay Tompo. Mangataka aminao fitoniana amin'ny herisetra izay mianjady aminay, indrindra fa amin'ireo olona rehetrarehetra izay mangataka ny zony, nangataka ny zony, zo mba ahazahoana rano, zo mba ahazahoana jiro. Eo izany apetraka eo am-pelatananao izany zavatra rehetrarehetra izany. Andriamanitra, ianao mahay ny zavatra rehetrarehetra. Ankehitriny izay dia mbola mangataka hery ihany koa, hery androsoana, satria tsy mandroso Madagasikara raha lavo izahay, tsy mandroso Madagasikara raha very dia reraka izahay. Ianao ny hanome hery, ianao ihany koa ny hanoro lalana, satria hainao ny zavatra rehetrarehetra. Ianao ny hanome fitoniana, engany izay mba amin'ny fotony saina mazava ny zavatra rehetra ho ataonay, na dia maratra na dia ao anatin'ny aizina. Ary Andriamanitra, mafy ny zavatra mianjady amin'ny malagasy amin'izao. Mbola mitodika aminao izahay rehetrarehetra, tsy mbola niala taminao, nefa Andriamanitra tsy manary ianao hatramin'izay ka hatramin'izao, ary amin'ny ho avy ihany koa. Apetraka fiainana am-pelatananao Jesosy ny andronay anio ary ny ho avinay rehetra. Amin'ny anaranao irery ihany nangatana izany. Amen. Izay mivavakantsika androany dia izay ny afatra. Masina tokoa ny tanindrazana, be
ny devoly, ny asan'ny devoly. Dia rehefa mandray safidy anankiray nareo mampandroso ny tongotrareo dia engany mba amin'ny fotony sy ny fanahy masina. Antanio tsara hoe amin'ny asan'ny devoly ve ny androsoko sa amin'ny asan'ny hazavana. Dia raha ohatra ny hoe ny asan'ny aizina no mitondra anareo amin'ny zavatra alehanareo noho ny asan'ny mazava, ny asan'Andriamanitra, dia eritrereto aloha dia mangata aminy, izay vao manao zavatra amin'izao fotoana. Tena hoe fotoana sarotra izao ny tena ararotan'ny asan'ny aizina antsika rehetrarehetra izao. Ny hafatra ho antsika malagasy rehetrarehetra dia aoka ny tsika mba hiahirahina. Tsy mahavita zavatra tsika raha misaraka. Izany foana no nanasarana antsika amin'izay tsy mahavita zavatra ao Madagasikara. Ny ady vavaka foana, ny ady fitiavana foana no zaraiko, ary tsika izaho manana fanantenana dia engany antsika mba tsy ho lavo na dia anatin'izao fotoana tena maloka izao ary, fa mba hitraka. Dia raha mitraka nareo ka mitraka makany amin'ny lanitra ka tsy fantatrareo ny zavatra tokony ataonareo, dia mangataha amin'Andriamanitra hoe zay foana ny verset azoko, ny verset tao amin'ny Salamy hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Averiko, fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Dia aoka izy no hitarika antsika rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony ataontsika, indrindra fa ho an'ilay nosy malalantsika. Zay fa tsy hitako izay tenena hoe bisou nareo, tsy bisou intsony ny ilayntsika fa fiovana. Fitsaharana ny herisetra rehetrarehetra sy ny Madagasikara vaovao, mbola ho avy ilay maraina vaovao. Fa itsika ihany no afaka manome antenantsika an'izay maraina vaovao izay, ary miaraka.